Mbola tsara indray aritsika jiaby. Toy ny efa nilazaiko dia indro ary ny VCD fahatelo ka malitsika miaraka ny fanontaniana hoe misy diamondra ve Madagasikara. Mety ahitana ny vato Kimberlita ilay vato be mitondra ny diamant ve no nosy tanindrazantsika. Ary mialatsiny hatrany aho raha toa ka nafangarotsy indraindray ny teny malagasy sy ny teny vahiny. Fa ny antanjoko tompoko dia efa fantatrareo fa ny hahafahan'ny tsirairay mandray ny hafatra tiako ampitaina. Dia raha toa ka maniry ny fandray amiko ianareo dia indro voasoratra etona ny hahafahanareo manao izany. Ho an'ireo izay efa nanoratra dia raha toa ka tsy mbola nahazo valiny ianareo dia mahandrasa kely re tompoko azafady indrindra fa tsy kelikely ao ny mamaly fa tsy maintsy valiko daholo ianareo. Averiko marihiko hatrany fa izao fanaparitahana ny fahalalana ho antsika malagasy izao dia tafiditra ao anatin'ny atikasa sahan'ny James Mada na géomatique ingénierie and mining services in Madagascar. Izay ampatsiahiviko fa manolo tanana hiara-iasa amintsika malagasy rehetra tsy akanavaka manerana ny nosy ka ho efapolo isanjaton'ny vidiny amin'ny tsena iraisam-pirenena no hividianany James Mada ireo otrikaina rehetra hitanareo. Raha saika 2 isanjato monja izy amin'izao raha misy. No ihany koa hanampy antsika malagasy tsy akanavaka ho lasa mpandraharaha amin'ny sehatra minina ny James Mada raha maniry izany isika. Ka ny lafiny ara-teknika indrindra no iamasoany, izany hoe hanampy hijery sy hamantatra ny otrikaina misy isaparitra ny James Mada ary hanampy anareo koa ho lasa mpandraharaha iraisam-pirenena. Ho avy tsy ela intsony any toerana ny James Mada hanazava aminareo ny tokony atao momba izany. Dia marito ihany koa fa miara-miasa amin'ny association maro ny James Mada ka averiko ampatsiahivina itony izany ireo association telo lehibe miara-mitotona afotsy ny fanaparitahana ny vidéo dia ny Cores Mada izay ametraka ny programme de correspondance manerana ny nosy ho an'ny zanaka malagasy rehetra ho fanampianantsika renim-pianakaviana. Ny Cores Mada dia tantanan'ny Zoky Saoly. Eo koa ny coopérative cadette izay ametraka ao Mahajanga ny site balnéaire na toeram-pitsangatsanganana lehibe ho an'ny fokon'olona mba ho tompony voalohany ireo fokon'olona ireo ka tantanan'ny rahalahy François. Ary farany ny association Agir Solidairement izay araka ny anarany dia manana ny tanjona ampifandray antsika malagasy rehetra hifanome tanana hiaraka amokatra ka tarihin'ny rahalahy Berto. Dia marito ihany koa satria nametra-panontaniana ny maro momba ny candidature napetrako tompona andraikitra ao amin'ny BCMM, Bureau du Cadastre Minier de Madagascar. Koa indro averiko zaraina etona ny famitinana momba. Tamin'ny taona 2000 aho no nahavita ny fianarako ingénieur teny amin'ny Polytechnique Votovorona Antananarivo. Dia tonga dia voaray niasa tao amin'ny BCMM aho ka nakinina tampoka tamin'izay ny andraikitra hitantana ny saritany rehetra misy ny mpitrandraka. Dia nasaina miketrehako koa ny fomba hiantsoana ny mpanambola vahiny. Ka any vahaolana hitako ka notanterahana dia nampifanindrina miaraka ny saritany misy ny otrikaina sy ny nisy ireo toerana azakana taratasy hitrandrahana. Ka ny vokany dia niazakazaka daholo ny vahiny naka-permis tao amin'ny BCMM. Dia sady efa nanomboka nizara koa ny fahalalana kely nananako tamin'izay ka nampianatra teny Votovorona ny SIG na système d'information géographique appliqué en géologie ho an'ireo 3e, 4e et 5e année. Dia ny taona 3 dia nisy concours bourse fanohizana fianarana ambony natolotra ny fanjakana frantsay sy ny Banque mondiale ka ny tenako no nahazo ilay bourse. Dia nanao ny DEA sy ny thèse aho izany ka hatramin'ny taona 7 nanaovako ny soutenance de thèse izay namaritako ny saritany vaovao ho an'ny faritra atsimo Madagasikara rehetra sy ny fifandraisan'izany saritany izany amin'ireo otrikaina hita ao atsimo ny Madagasikara. Ka ohatra nanaovako lahatsoratra manokana momba hito resaka Kimberlita vato mitondra diamondra hito. Dia ny taona 7 aho dia voaray nampianatra tamina université anankiroa teto Frantsa. Tao Chambéry ny voalohany dia avy eo tao Paris. Nampianatra niveau licence sy master. Dia voaray ihany koa ny taona 10 ho anisan'ireo manana PhD ka afaka lasa ho maître de conférence eto France. Kanefa naleoko mitodika ho an'ny Madagasikara tanindrazako. Koa dia mpandraraha tsotra ho ankehitriny amin'izao eto France rehefa avy diofana ho amin'izany ny voalohany taona 2012. Ka indro nandrafitra tsikelikely aho anio James Mada io izay efa vonona ankehitriny ka ifandray amintsika tsy ho ela. Koa arak'izay dia nasarika izany ny resaka diamant Madagasikara ka nahatonga nanao azy ho lahatsoratra iray manokana mihitsy tao anatin'ny teziko PhD izay nivoaka tamin'ny taona 2009. Araka ny hitantsika eto amin'ny sary anefa dia tsy izao ny voalohany kariko diamondra io fa ireto ohatra hitantsika eto amin'ny saritany fa efa misy ireo orinasa vaventy maro izay tena ao anatin'ny fitadiavana azy io koa. Ohatra amin'izany ny BRGM any Frantsay izay voafaritra amin'ny loko manga ny toerana hitadiavany azy eto amin'ny saritany. Dia io koa ny amin'ny loko maitso ary ny orinasa tany hafa amin'ny loko mena.
Dia araka ny voalazako ao anatin'ny latsoratra tezy dia anisan'ny nahasarika ahy nikaroka ny momba ny diamant Madagasikara. Nahitako ireto latsoratra ireto izay nivoaka tamin'ny internet tamin'ny taona 2004 ka nilazan'ireto orinasa toy ny Majescor Diamond Field International fa tena nahita diamondra sy kimberlita mihitsy moa izy ireo tamin'ny faritra efatra: Atsakabary, any avaratry ny Nosy, Akarimbelo, Midongy Atsimo ary Iorombe. Ireto ny tahiry nataoko ireo site web tamin'izany fotoana izany ka nataoko annexe tao anatin'ny boky tezy izay tsy mandeha intsony nefa amin'izao fotoana izao ny lien amin'ireo site web ireo. Dia rehefa nandeha koa ny programme PGRM, Projet de Gouvernance des Ressources Minérales de Madagascar, ny taona 2004 ka hatramin'ny 2008, 2004 ka hatramin'ny 2007, izay nivoatin'ny Banque Mondiale vola, dia namoaka lahatsoratra ny mpiaroka Amerikanina antsoina hoe Key izay nanankinana ny fikarohana ka nilaza izy fa ny faritra Atsinanana niala be ao atsimo andrefan'ny Vatomandry izay voafaritra etona amin'ny loko mavo no heveriny fa mety ahitana ny kimberlita sy diamondra raha hitady izany isika ao Madagasikara. Koa aleo ara-petratsika aloha mifantaniana hoe inona marina moa ary kivato be atao hoe kimberlita. Hito tsara ito ny itondrako ny fanazavana. Ny kimberlita dia ranom-bato na magma izay miforona any ambanin'ny tany ka any amin'ny 200 kilometatra 200 kilometatra any ho any misy azy. Maripy izany fa misy koa ireo ranom-bato magma hita aty ambonimbony fa averiko fa ny atao hoe kimberlita dia any ambany be any amin'ny 200 kilometatra no miforona 200 kilometatra any amin'ny farany ambany any. Dia mba ho tafakatra aty ambony izy dia tsy maintsy misy tranga geolozika goavana mampetsika ny tany, ohatra ny fivakisan'ny Gondwana, tadidio ny fanazavako tao amin'ny BCD faharoa. Dia izay fivakisan' izay no ampiakatra ny kimberlita ho tafakatra aty ambony dia mazava ho azy fa lasa volcan izany izy rehefa mipoaka aty ambony. Dia hitantsika eo amin'ny sary tany eto amin'ity sary eto ity ny karazana volcan efatra mety iseho ampiakatra ny kimberlita aty ambony avy any ambany any. Ireo hitantsika amin'ny loko mena eto amin'ny sary izany. Dia ny diamant tsara ho fantatsika koa fa efa misy amin'ny endriny diamant mihitsy any ambany ao satria carbone pure ny diamant ka saika ao ambanin'ireny vato be antitra be ireny misy azy. Tadidio indray ihany koa ilay efa nazavaiko tao amin'ny VCD faharoa hoe vato antitra be mitaona ho miliary d'années talohan'ny Kristy na ireo Gondwana taloha izany no resahako etona. Dia io ilay sary hitantsika eo hoe lithosphère izay hitantsika fa matevina tokoa ny fotony afovoany. Dia mba ho tafakatra aty ambony izany ny diamant dia tsy maintsy rofin'ireo ranom-bato magma kimberlita ireny rehefa miakatra izy. Dia tsy maintsy malaky be nefa ny mitondran'ilay kimberlita azy miakatra sy tsy maintsy malaky koa ny fangatsiahan'ny ranom-bato satria lasa miova endrika ny diamant raha milona fandeha ny ranom-bato na ela ny fangatsiahany. Samy carbone na ny formule chimique ny grafita sy ny diamant ka rehefa ela nefa ny fiakatra ny kimberlita aty ambony na ny fangatsiahan'ilay ranom-bato tafakatra dia mety mivadika ho grafita ny diamant. Dia marika etona hitantsika amin'ilay ranom-bato kimberlita miakatra amin'ny farany havanana eto amin'ny sary ka tadiditsika fa resahako any aoriana ny faraparany any fa misy fakany maromaro ilay kimberlita atao hoe lamproita na lamprofira. Dia hita koa fa tsy dia avo ny fipoahany rehefa aty ambony. Dia indro misy sary mampiseho indray ny silaka kimberlita, coupe de kimberlita, ka tambatry ny mpanoatra etona daholo ireo vato rehetra mety ho hita manodidina ny kimberlita. Ao Afrika Atsimo no nanaovan'ny mpiaroka ito famotorana ito ka nisariako ny saitsika dia ireo nataoko anaty boribory mena sy manga. Eny ambony anaty boribory mena dia mampiseho ny mpanoratra fa raha fasika sédiment ny cratère izany hoe mivavan'ilay volcan kimberlita dia mety ahitana basalta ny amin'ny sisiny. Marika fa ny basalta dia ranom-bato magma miforona ambonimbony oharina amin'ny kimberlita. Koa raha tafakatra izany ny kimberlita dia mety ho tafakatra miaraka aminy koa ny basalta izay rofiny an-dalana. Dia ny basalta no mety hitantsika ety amin'ny sisiny ka andisy ny fijery raha tsy mandinika tsara isika satria mety heveritsika ho volcan de basalta ilay izy. Tsy voatery fasika na sédiment koa nefa eo afovoany fa mety ihany koa misy rano eo ambony koa lasa farihy na laky izy amin'izay fotoana izay. Dia ny basalta izany no mety hita maro ety ambony manodidina azy ka izay ilay lazaiko hoe mety handiso ny fijery. Dia isaritako ny saitsika faharoa ilay nataoko anaty boribory mangamanga ety ambany izay hitantsika mazava fa ilay vato antitra be Archean crystalline basement no amin'ny sisiny. Fa etona dia hitantsika fa ny fakan'ilay kimberlita izay misandrahaka izany no hita na ilay atao hoe lamproita izany raha oharina amin'ilay sary eo aloha.
Dia miresaka vato be volkanisma ao teo aloha, koa fatako sahady fa tonga ohatransika ny fanontaniana hoe faiza daholo ry brisy ny toerana misy ireo vato volkanisma ao Madagasikara resahanao reo. Dia araky ny taonany sy ny toerana haingana tany ambany tany dia misy karazany maro izy ireo ao Madagasikara. Izay indro asehoko amin'ny loko maro isan-karazany eto amin'ny saritany ka hazavaiko amin'ny tsipriana ao anatin'ilay teza nivoaka tamin'ny taona 2024 teo. Dia hitantsika ao anilany sary ny mombamomba ireo voatondro amin'ny saritany. Ohatra izany izao etoana dia nataoko loko manga daholo ireo atao hoe bazalta tsotra. Dia iverenako ny kimberlita. Aoka tsy re tsy ho diso hevitra isika malagasy manaraka amin'ny fanazavako fa ny kimberlita izany dia vato be karangana karaha reny vato be rehetra hitantsika ireny. Ito zao ohatra ny kimberlita nisy nahita tao Mozambika. Ka raha ny toerana nahitana azy indray dia sao dia diso hevitra ihany koa isika fa tapo-tanety tsotra tahaka ireny tapo-tanety rehetra ireny misy azy. Tahaka ny hitantsika eto amin'ny sary ankavanana zao ireo geology mitady kimberlita. Dia ny mahasarosarotra ny hitadiavana azy dia mety ho hafa indray ny endriny rehefa lalindalina ny toerana anatin'ilay silaka na kopy asa raha tadiditsika. Fa raha any ambanimbany miaraka amin'ireny vato be antitra ireny izy ohatra dia mety ho tahaka izao indray ny endriny. Ito ilay atao hoe xenolita sy lamproita. Dia aoka tsy adinitsika fa mety miakatra ka mandroaka vato hafa ny ranom-bato kimberlita na ny lamproita rehefa miakatra ka hifangaro amin'ilay vato be hafa izany izy. Ohatra eto amin'ny sary zao miaraka amina bazalta ilay lamproita. Dia ho tahaka izao ny endrika hitantsika azy. Marihiko itony indray nefa fa tsy izay hoe vato be rehetra hitantsika miendrika tahaka izao dia ataontsika daholo indray hoe kimberlita. Fa mila jerena tsara ary mila fahafantarana azy manokana ny fitadiavana ny kimberlita. Fa kosa nefa raha mahita vato tahaka izao isika any amin'ny faritra atsinanany nosy iny, faritra atsimon'ny Vatomandry, ka ahitanareo koa grenat mena be ilay atao hoe piropy sy vato miloko hafa ao anatiny, dia lazao ahako fa betsaka ny chance mety ahitantsika ny diamondra ao anatiny. Efa hitanareo ny contact azoana ary mbola averiko fa 700 ny vidiny dia anareo mahita azy. Ito ary ny saritany voalaza fa misy kimberlita sy diamondra manerana izao tontolo izao. Dia nampifanindrina amin'ireo tany efa antitra be craton izay miloko manga izy ireo. Dia voafaritra itaona izany fa Madagasikara dia lazaina fa mbola tsy misy kimberlita na diamondra hita ofisialy hatramin'izao. Dia mariniko anefa fa voalazan'ny mpikaroka malaza antsoina hoe Jans sy ny ekipany. Farana nanao kady statistika izy ireo dia hoe raha mahita kimberlita 5,000 isika maneran-tany dia 500 ihany no ahitana diamant ao anatin'ireo ary 50 ihany ny tena tsara. Dia ny 5,10 amin'ireo ihany indray no azo trandrahana amin'ny fomba industrialy. Koa izay rehetra izay no nanosika ny karoka teo to Madagasikara ka izao ny fomba nitondrako ny fikarohana. Voalohany dia tsy maintsy nanao ny reconstitution tantarany tany aho ka namaritra hoe taiza marina moa izany Madagasikara talohan'ny sokafany lakan-dranon'ny Mozambika. Dia nampiasaiko izay hijerevana hoe aiza daholo manodidina antsika ny toerana nahitana kimberlita. Dia avy eo aho vao nijery ny saritany sy ny sary satelita sy ny géofizika sy ireo rehetra sary données mety ananana disponible izay netiko ny karohana hoe aiza ary ny mety ahitako kimberlita ao Madagasikara indrindra ny faritra atsimo Madagasikara. Mialohan'ny hanazavako izay rehetra izay nefa dia tsara ho fantatsika tokoa mantsy fa raha ny ao Afrika Atsimo izay tena malaza fa mamokatra diamant no hazavaina dia hita fa tsy nipetrapetrapoana ny kimberlita fa saika manaraka ny hitsin'ireo fivakisana na ireo atao hoe fay izy ireny. Noko manaraka ireo atao hoe zone de cisaillement izay efa nazavaiko lavalava tao amin'ny VCD faharoa raha tadiditsika ny atao hoe zone de cisaillement sy ny fay. Ary ny tena nahasarika dia saika mifanitsy amin'ireo zone de cisaillement lavabe sy ngeza be nisy ny kimberlita ahitana ny diamant. Averiko fa hitanareo ao anatin'ny VCD 2 ny fanazavako ny atao hoe zone de cisaillement satria io no tena voka-pikarohana nataoko tamin'ny tezy izay mivoaka tamin'ny taona 2024. Etona izany dia ireo atao hoe diatrème izany hoe ny teboka mainty mampiseho ny toerana misy ny kimberlita ary ireo tsipika mainty antsoina hoe serzone izany no atao hoe zone de cisaillement. Dia raha ny voka-pikarohana mikasika hoe taiza Madagasikara talohan'ny sokafany lakan-drano Mozambika indray ny resahana dia tsara ny ahafantarantsika fa mbola maro ny hevitra tsy mitovy amin'io. Ohatra hitantsika etona izao ny Andry Shackleton tamin'ny 1996 enina amby 77 izay milaza fa taty ambanimbany taty amin'ny faritry Mozambika no nipetaka i Madagasikara. Kanefa irivotra tamin'ny taona 2024 dia nilaza indray fa teny ambonimbony kokoa no nipetraka i Madagasikara izany hoe mifandray takaiky ny Tanzania sy Kenya.
Nataoko maitso etona ny limitiny Afrika ary nataoko mena ny limitiny Madagasikara afahantsika mijery izay lazaiko teo zay. Dia tao anatin'ny tezy nataoko izany dia nanolo-kevitra ihany koa ny toerana mety hisy a Madagasikara alohan'ny fisokafan'ny lakan-drano Mozambika izay hitantsika eto amin'ny sary. Ny fomba nampiasaiko tamin'izany dia ny fikirakirana ny saritany isa-paritra ka avy eo avao natambatra toy ny manambatra ireny kilalao atao hoe puzzle fantatsika ireny. Azavaiko tsotra, ny fampisehoana ny saritany iray dia miankina amin'ilay atao hoe projection ampiasaina. Ohatra fantatsika fa boribory ny tany, kanefa rehefa aseho saritany sika dia lasa misokatra tahak'ilay sary hita eo amin'ny havia ambony ny sarin'izao tontolo izao. Izany hoe raha tokony ho teboka anankiroa ny pôle nord sy ny pôle sud dia lasa tsipika anankiroa mahitsy izy eo amin'ny saritany manaraka ilay projection ampiasaina. Izany hoe mety diso ny fanehoana ny sary amin'ny faritra sasany arakaraka ny projection ampiasaina. Dia ny teknôlôjia ankehitriny anefa dia afaka anaovana projection izay tsy mandiso ny toerana tena avoaka. Ka ohatra hitantsika izany eto amin'ity sary natambatro ity fa nampiasaiko ny projection Laborde 1923 mba hampisehoako ny saritany Madagasikara tsy hisy diso ny sisiny. Dia tahak'izay koa ny Indiana 1960 projection nampiasaiko ho an'ny continent Inde izay nitambatra tamintsika avy atsy Atsinanana tamin'izay fotoan'izay. Dia ny projection Africa Lambert nampiasaiko ho an'ny continent africaine. Dia fantatsika koa fa mila ilay misy ilay atao hoe plateau continental izay mamaritra ny tena limitiny continent tsirairay avy. Koa mitokana izany amin'izay Madagasikara. Dia efa vita tamin'ny taona 1970 ny famaritana ny plateau continental io maneran-tany. Ka izay no nasehoko teto amin'ny sary nataoko miloko volontany na marron. Dia araka ny lazaiko tetsy ambolohany dia natambatra toy ny lalao puzzle amin'izay ireo vondron-tany telo ireo avy eo Afrika, Madagasikara, Renda. Ka tonga dia hita soritra mazava hoe taiza nitambatra Madagasikara. Tahaka ny asehoko anatin'ilay boribory mena ohatra dia hita mazava ireo fifandraisana roa nitambatra tamin'izany fotoan'izany teo amin'ny Afrika sy Madagasikara. Ny tombony amin'ny fampiasana io teknika io koa dia ahafahana manao fandinihana miaraka ny vondrona telo. Ohatra itony dia nataoko mitovy ny échelle ampiasaiko raha manao ilay karazana loko mamaritra ny haavon'ny tany aho, ilay atao hoe relief. Ka hita eto izao izany fa midina tsikelikely ny haavon'ny tany avy any andefana, avy any Afrika ka ny Atsinanana hatrany amin'ny Inde. Dia mandalo mazava ho azy zany eto Madagasikara. Tsy janonako ela nefa ity fanazavana ity fa fotsiny tiako izany milaza amintsika fa voafaritro mazava itona hoe taiza i Madagasikara niraikitra talohan'ny fivakisan'ny lakan-drano Mozambika. Io dia anisan'ny voka-pikarohana navokako tamin'ny tezy nataoko tamin'ny taona 2004. Dia io sary fitambaran'ny Madagasikara sy Afrika io izany no nenitiko nao ny fandinihana momba ny Kimberlita. Hita tokoa mantsy tao Mozambika fa misy ireo toerana ahitana Kimberlita izay asehoko etona amin'ny saritany eto avia ambony ny sary navoaka ny mpiaroka namaritany ireo toeran'ireo. Dia tahaka ny ao Afrika Atsimo ilay niresahako teo aloha dia voafaritra mahitsy ireo toerana misy Kimberlita ireny ka nataoko amin'ny loko manga eto amin'ny saritany natambatro ilay fahitsin'ilay Kimberlita hita ao Mozambika ireo. Faritra fito nolazain'ilay mpanoratra fa nahitana Kimberlita ao Mozambika ka rehefa ny saritina izany ho lavalava hatraty Madagasikara ireo faritra fahaefatra sy faritra fahadimy dia hita fa mifanojo amin'ny Antsakabary ny fahadimy ary mifanitsy amin'ny Orombe sy Akarimbelo ilay fahaefatra. Tadidio fa ireo ilay toerana voalazan'ireo orinasa mpikaroka fa nahitany diamant sy Kimberlita teto Madagasikara. Mariko etona fa lokon'ny tany ampiasaiko eto dia azoko hazavaina tsotra hoe miloko volomparasy ireo vato be antitra be na craton hitaona amin'ny miliary d'années talohan'ny Kristy. Dia mavokely ireo vato be niforona tamin'ny fitambaran'ny Gondwana eo amin'ny 600 ka hatramin'ny 570 millions d'années talohan'ny Kristy. Dia ny maitso ireo rehetra nipetraka taorian'izay. Averiko indray mandehandray fa ao amin'ny VCD faharoa aho dia nanazava ireo karazana taona rehetra ireo sy ny tantaran'ny Gondwana. Dia nataoko amin'ny tsipika mena koa izany etona ireo zone de cisaillement hita eto Madagasikara sy ny mety hotohiny makany Afrika. Dia rehefa vita izay fandinihana nataoko ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Afrika izay dia nandinika indray ireo karazana données rehetrarehetra izay ananako hitadiavako ilay mety ho Kimberlita eto Madagasikara. Mariko etona fa saika ananako daholo données rehetra misy momba Madagasikara, na carte izany, na sary satelita, na sary géofizika, na données bibliografie maro, ireo boky sy documents isan-karazany.
Etona dia te hitondra fanazavana kely aho atsika malagasy manoloana ny fikaroana nisy tamin'ny taona 4 teo eo izay nitanterahan'ny PGRM na projet de gouvernance des ressources minérales ka nivatsiany Banque mondiale vola. Maro tokoa isika angamba ny nanontany hoe inona kay nataon'ilay avion maitso kely nisidina ambany dia ambany tamin'ny faritra maro teto Madagasikara tamin'izay fotoana izay izay voafaritra eto amin'ny mpisaritany havia ambany ireo toerana nisidinany. Ny marina dia naka sary iny avion iny ka tsy sary tsotra tahaka ny mahazatra antsika nefa ny nalainy fa sary milaza ny magnétisme an'ireo vato rehetra andalovany. Izany hoe maka sary isaky ny fotoana sy alavirana voafaritra mazava izy ka sary iray midika ho isa na valeur du magnétisme anankiray. Izany hoe tsy hitovy ny valeur du magnétisme du granit amin'ny valeur du magnétisme en gneiss na neny basalte na neny fasika etsetretetsa. Dia ny mampiavaka ito resaka magnétisme ito anefa dia tsy ny valeur du magnétisme ety ambony en surface ihany hitany fa hatrany ambany ihany tafidiny eo amin'ny 30 metatra eo ny fakany sary. Hitantsika eto amin'ny sary voalohany ny fanazavana izao ohatra fa mihevitra ny mpikaroka fa misy fivakisany ilay vatobe miloko marron eo ambany. Kanefa maitso daholo ny eo ambony fa endrika tsipika mahitsy no hita fotsiny ety ambony. Dia lasa izany ilay avion kely naka ny sary ka hitantsika aorian'ilay avion ny vokatry ny sary nalainy. Izany hoe lasa tsipika mivilambilana manaraka ny toerana nandalovany ny valeur de magnétisme sary nalainy. Dia iny saly valeur azon'ilay avion iny avy eo no adika ho saritany miloko toy ny hitantsika eto amin'ny sary faharoa. Misy loko tonga dia efa manaraka ny norme internationale nefa ka ny hoe manga dia isambany valeur kely, dia ny mena valeur lehibe, ny mavo eo tenantenany. Dia tonga dia miseho amin'ilay sary mivoaka izany fa misy toerana mavo miamena eo afovoan'ilay faritra nalaina sary ka mahitsy ilay izy. Dia toy ny hitantsika eo amin'ny sary fahatelo dia iny sary iny avy eo no avadiky ny géologue ho saritany géolojika ka maritany hoe ohatry ny ahoana ny fipetak'ilay fivakisana na fay mitodika azy izy io, misy karazany firy ny vato hita ao anatiny sy etsetera. Dia izay sary magnétisme izay nampiasaiko ho an'ny faritra atsimo Madagasikara ka rehefa namboariko sy navadibadiko ny vokatra azon'ilay avion maitso kely nisidina tany amin'ny faritra atsimo iny dia tahaka izao ny saritany azoko farany. Mariko etona fa ny tanjoko voalohany teto dia namaritra ireo toerana izay nilazaiko hoe zone de cisaillement izay tonga dia hita mazava izy eto ireo alignement somary mahitsihitsy na fiololanana fa somary mahitsihitsy maromaro. Dia ny nampiasako io saritany aéromagnétique io niaraka tamina données hafa toy ny fijerena teny toerana ny fipetraky ny vato izay fanazavaiko ihany koa tao amin'ny VCT faharoa. Izay izany no nahafahako namaritra fa misy karazany roa ireo zone de cisaillement atsimo Madagasikara. Dia ireo vavety ngeza be izay nahitako 910 sy ireo madinika dia nataoko amin'ny loko mena itony izy ireo izany ilay zone de cisaillement vaventy ao atsimo Madagasikara. Dia hita itony amin'ny loko manga ireo vatobe volcanisme hitako afaka navahako ihany koa à partir n'ilay sary aéromagnétique. Dia io teknika io ihany koa no nahafahako namaritra ireo fivakisana na fay rehetra misy tao atsimo Madagasikara izay misy karazany roa na izy tena hita hoe tresaka toy ny sary eto ambony tazana eny Akaramena raha ianatsimitsika avy ety Antananarivo sy ireo fivakisana ka misy ranom-bato mipetraka ka antsoina hoe brèche. Dia afaka avahana koa ny statistika misy ny direction na fitodiky ny ireo fay ireo. Ilaina daholo zany amin'ny fikarohana rehetra atao indrindra raha ampita azy amin'ny toerana afitsika satria aoka tsy adinoina fa tsy tonga ho azy izy ireny fa misy hery na forsa na tonga azy ireny arak'ilay lazaiko hoe fivakisany Gondwana ohatra. Dia mbola io teknika io ihany koa no nahafahako namaritra ny saritanin'ireo ranom-bato rehetra nivongana nanaraka ny lavaka ka hita eto ambony ankehitriny ireo atao hoe dike magmatika. Hita amin'izay ny atao hoe microgranita, ao ny atao hoe basalta. Dia afaka ihany koa fatarina ny statistika fivodonan'izy ireny hoe mitodika aiza na aiza daholo mianavaratra sa miatsinanana sa miakandrefana. Dia izay rehetra izay zany ny teknika nampiasaiko ka nahitako toerana maromaro mety misy kimberlita ao atsimo Madagasikara. Voalohany ny faritra Orombe manakaiky ny Satrokala. Raha jerena ny saritany geografika hita eto avy ambany dia hita fa toy misy endrika lohana volkano izany ilay toerana izay antsoina hoe caldera ho an'ny mahay azy izay faritako etona amin'ilay tsipika mainty misy sisiny madinitsidinika. Dia rehefa nijereko tokoa ny sary aéromagnétique amin'io faritra io dia toy ny hitantsika etona fa misy toerana miavaka mahery be ny magnétisme ilay hitantsika toy ny teboka boribory volomparasy
mika io fa midika io fa misy vato ho geolozia hafa ao ambany ao. Rehefa jerena nefa ny ety ambony dia fatatsika rehefa ho an'ny mpandehandeha amin'iny faritra iny fa misy ireo farihy boribory madinika maromaro iny toerana iny kanefa fasika be daholo ny manodidina azy. Fantaniana zany dia hoe inona ny karazam-bato ao ambanin'ireny farihy ireny ka mitazona ny rano. Etona dia mariko fa nisy toerana ohatran'io tany Afrika hitantsika eto amin'ny sary. Ka raha jerena eo amin'ny toerana ny tany eo ambony dia tahaka io hitantsika amin'ny sary io, tsy misy anavahana ilay kimberlita hoe aiza. Kanefa rehefa nijerena ny sary romantika dia hita miavaka be ilay toerana amina loko mena manompo volomparasy. Dia anisan'ny toerana izay heveriko fa tokony jerena akaiky koa ny faritry midongy atsimo, midongy sud, manodidina ny avaraty. Jerentsika ny reto teboka volomparasy marobe, ambom-pionan'ireo daiky sy fay marobe hita eto amin'ny sariny romantika. Anisan'ny toerana heveriko fa tokony jerena akaiky koa i Ambatofinandrahana. Ny antony dia izao. Tadidintsika ilay lazaiko teo aloha hoe misy karazana kimberlita antsoina hoe lamprohita na lamprofira. Izay naveriko eto amin'ny sary eto ambony eto ankavia ny sary. Dia rehefa nijery ny saritany geolozika ny Ambatofinandrahana nefa dia taitra nahita ilay karazam-bato voafaritra ao anaty saritany antsoina hoe kersantita. Raha jerena tokoa ao anatin'ny dictionnaire de géologie mantsy ny atao hoe kersantita dia lazainy mazava fa karazana lamprofira. Niezaka ihany tamin'ny tany toerana nitady fa tsy nahita rehefa nanao terrain. Rehefa jerena amina image satelita na sary satelita tokoa mantsy nefa ilay toerana dia misy toerana vitsivitsy miendrika boribory mainty afovoan'ireo marbre fotsy toy ny hitantsika eto amin'ny sary satelita eto ankavanana. Tsy mbola tonga tany amin'ireny toerana ireny aho satria manao sarotra ihany ny atongavana any ny koa masika daholo ny dahalo amin'io toerana io. Dia toerana iray nasarika ny fikarohako koa ty sy asehoko anareo eto eto, tsy azo mbola avo, andrefa ny nosy-varika na tsy mandrefa ny maro lambo. Raha ny saritany geografia eto ankavia ny jerena dia milaza ihany koa ny sary fa misy toerana misy onahonana rano miandrona ilay toerana. Raha nijereko ny sary satelita dia ahitana tokoa tany mainty miavaka amin'ny manodidina azy ilay toerana na dia somary anaty ala aza. Dia rehefa jerena akaiky anefa dia ahitana endrika tany fotsy miparitaka toy ny teboka maromaro ka ny eo afovoany no tany mainty ilay toerana. Raha zohy ny endrika io dia toy ny hoe misy vato volkanika ilay toerana akaiky ny fampitehan'ilay vato no manome ireo loko fotsy sy mainty miendrika teboka ireo. Na koa mety ho famenoana vato volkanika anankiroa samihafa. Ny mahaliana dia raha jerena ny sary geolozika misy amin'io faritra io dia lazainy fa vato be anankiray daholo ilay atao hoe migmatite daholo izy rehetrarehetra. Izay ekeko fa marina ho an'ilay manodidina fa kosa tsy mazava ito fiovana loko eto afovoany ho tany mainty misy teboka fotsifotsy reto. Mbola maro dia maro ny azoko lazaina namana raha io resaka fikarohana kimberlita io. Fa averiko fa ampy izay ngamby izay anokafana ny ady-hevitra miaraka amintsika malagasy isa-paritra Valalabe mandry. Ary marihiko izany fa mety ahitana diamondra ny nositsika, mety ho ia ka miandry ny vaovao avy any aminareo avy any toerana aho ahafahantsika mitsandraka miaraka izay hitanareo. Ka averiko fa farafahakeliny dia 700 ny vidiny entana hitanareo dia ho anareo, vidiny amin'ny tsena iraisam-pirenena. Izay ny tolotra entiko amin'ny anarany James Mada. Dia mampiomana sahady anareo indray aho izany fa ny VCD faha-efatra dia hiresaka amintsika ny momba ny uranium sy ny terre rare. Izay malaza dia malaza tokoa ankehitriny satria saika hita amin'ireo toerana misy ny ady an-trano famonoana any atsimon'ny nosy faritra Andrandambo. Mirary soa antsika rehetra trany, masina ny tanindrazana, izay tsy maintsy bika mahay fatambary, ary fitiniko amin'ny hoe je ne peux pas tout faire, on ne peut être que complémentaire.